Dia manaraka indray dia ny dingana manaraka ahoana ny fividianana ny produit. Araka ny hitantsika tany amin'ny fanazavana tany amin'ny blog dia misy levelana produit anaky enina ozintsika ao anatiny, na le ataontsika hoe klasy anaky enina zany. Eo video daholo izy, eo ny elevation elite, ny vertex, vertex elite, vertex pro ary vertex live. Ho an'ny elevation dia $25 ny vidiny, ny elevation elite $100, vertex $250, vertex elite $500, vertex pro $1000 ary ny vertex live $2000. Dia rehefa tena manaraka ilay dingana anaky efatra ao anatin'ilay fanazavako ao anatin'ny blog iny dia misy karazana frais d'administration zany le izy. Hitantsika azavaiko amin'ilay maitsomaitso ety. Raha ohatra focus amin'ny elevation tsika na amin'ny classe voalohany dia $25 vidin'ny produit, dia misy $5 amboniny alefanao any amin'ny système ilay izy. Asehako rehefa avy eo hoe ahoana fomba fanaovana an'ilay paiement ilay izy. Misy paiement anankiroa foana zany le izy. Indray mandeha ihany ianao mividy an'ilay produit fa afaka mivarotra be dia be amin'izay ianao, na hivarotra na rivony ianao na hivarotra amin'agnalina, fa indray mandeha ihany mividy an'ilay produit. Dia raha ohatra ka miditra amin'ny level ambony ianao, zany hoe tonga dia miditra amin'ny klasy ambony, dia azonao daholo ilay klasy aty ambany. Ohatran'ny hoe nandingana klasy ianao zany ao anatin'ilay izy zany. Dia ohatrohatr'izay ny fomba fieritreretana anazy zany. Ny anahy raha mijeritsika ao anatin'ny profilako aty na ny dashboard koa dia tafiditra tandrify amin'ny vertex iaho zany zao, vertex tsotra, dia amin'ny $250 zany. Zay no dia afaka micollecter ny zay olona mividy an'ilay produit rehetrarehetra ambanin'izay aho zany, na ny amin'ny $100 io, na ny amin'ny $25, na ny amin'ny $250, dia azoko raisina daholo zany lay olona mividy an'ilay produit ao ambanin'izay zany, to de collecter satria 100% ny commission ozintsika amin'ity produit izy io anaty. Dia raha ohatra ianao tonga dia miditra amin'ny $2000 dia misy $500 frais d'administration ao anatiny. Dia amin'izay fotoan'izay afaka micollecter ny rehetrarehetra ianao. Zay zany tena tsara raha manambola ianao tonga dia miditra amin'ny vertex live. Fa raha tena hiditra amin'io vertex pro sy vertex live io ianao dia ny tsara tonga dia miditra pay trafic. Amin'izay fotoan'izay ianao tonga dia assuré fa tsy maintsy mahazo $1000 na mahazo $2000 membre actif mazava ho azy fa pay trafic no tena tsara. Fa raha ohatra ka focus aty amin'ny free trafic antsika, zany hoe le réseaux sociaux rehetrarehetra zany ataonao gratuit, dia ny tsara aty amin'ny level ambanimbany. Ary ohatsika eto Madagasikara mazava ho azy tsy dia manambola antsika, dia focus amin'ilay telo voalohany, iny no ataontsika lay produit telo voalohany na le classe telo voalohany $25, $100 ary $250. Ny frais dia arakaraka an'izay classe misy anao zay ozy. Raha ohatra ka elevation tsotra izy dia misy frais $5. Afaka payena par bitcoin io makany amin'ny système. Zay ihany na par carte na par bitcoin, na débit io na crédit dia mety daholo ho an'ny carte. Fa na carte virtuelle, le carte azontsika vidiana ohatra hoe le carte prépayé zany virtuelle reny, le Mirpay maro be izy zany fa maro antsika eto Madagasikara emy vola fa manana ny anazy ihany koa. Afaka ataonao zany ampidiranao vola le comptenao emy vola, dia alainao 100 000 francs le vidin'le carte any amin'ny shop Telma, dia
tonga de amin'ny alalan'ilay paiement pariny cartonao iny nanaovanao an'ilay paiement de mety ihany koa. Dia ohatr'izay de ny Vertex Elite $100 de mandefa 10 dollars ianao en plusny makany amin'ny système. Zany hoe le $100 fidiananao an'ilay produit amin'ilay olona mipareny anao, fa lay 10 dollars alefa makany amin'ny système. Indray mandeha ihany ny pays eo izy raha miditra amin'ny elevation elite io ianao de tonga dia azonao avy hatrany nay elevation tsotra. Zany hoe tsy mila mividy indroa ianao hoe $125 fa raha ohatra atao de miditra amin'ilay $100 ianao tamandoha n'ilay 10 dollars dia tonga de azonao avy hatrany ilay elevation tsotra. De ohatr'izay hatrany raha tonga de miditra amin'ny klasy ambony ozy dia tafiditra avy hatrany ianao amin'ny klasy ao ambany rehetrarehetra zany tonga de ohatra hoe nandingana klasy ianao zany. Dia ny remarque important be anatin'izy ity rehefa manao an'ilay paiement anao de misy validation an'ilay compte zany hoe miactive anao voalohany dia ny olona hividiananao an'ilay compte, le hividiananao an'ilay produit zany, iny miactive anao voalohany. Misy processus anankiroa zany le activation ny compte-nao. Vitanao ny paiement makany amin'ny le olona hividiananao produit de izy miactive anao manuellement mihitsy, de tsy maintsy manome fotoana ianao zany ataontsika hoe 24 heures ka hatramin'ny amin'ny 2 jours any zany ny fe-potoana omenao an'ilay olona zay le ilavana an'ilay contact de mba haingakaingana kokoa ilay activation an'ilay izy. Fa izy paiement membre zay ny tena avantageny, tsisy vola milona any amin'ny système ozy fa paiement direct io zany, zany hoe P2P ozy fitentsika anazy. Dia raha vao vita zay activation ny aminao zay dia afaka mandefa ilay paiement makany amin'ilay système indray ihany koa ianao dia miaraka amin'ny proof misy mail tsy maintsy alefanao makany amin'izareo dia miaraka amin'ilay proof ny paiement vidiananao an'ilay produit le klasy misy anao dia amin'izay fotoan'izay activen'zareo amin'izay ianao. Vita zay vao afaka micollecter commission amin'izay ianao aorianan'izay satria iny premier pas iny zany no mitondra anao miactive ny rehetrarehetra any aorianany. Malaky haingakaingana kokoa ny processus ny activation amin'izay fotoan'izay. Dia ahoana ary ny atao rehefa hividy ilay produit ianao? Mandeha ianao amin'ny onglet amin'ny ilany ankavia tandrify an'ilay my product dia jerevy tsara fa izay produit efa misokatra dia misokatra ilay gadana eo akaikiny. Dia raha ohatra zany zao hividy amin'ny tandrify an'ilay Vertex Elite izay $500 ny vidiny satria ilay ity miparainko Michael ny parainko dia afaka ny option nomeny Michael anazy zany dia afaka mipay par carte iaho na mifandray aminazy ho an'ny paiement hafa, mifandray aminazy direct zany. Dia nisy fotoana nanao paiement par bitcoin taminazy dia zay mahatonga ana tafiditra amin'ny $250 na ny klasy fahatelo misy anahy iny zany. Dia ity ilay paiement faharoa le mandeha amin'ilay administration zany na le mandeha any amin'ny système. Raha ohatra aho zany mividy an'ilay $500 de payeko aloha le $500 ho an'ny Michael iny satria izy nividianako an'ilay système. Dia rehefa vita zay de manao indray paiement faharoa na par carte de crédit io na par bitcoin makany amin'ny izy OneUp, meny izy OneUp ety ambany ety ny adresy andifasanao anazy ho an'ny bitcoin. Vita zay de misy adresy email nomeny izy OneUp io andifasanao ny preuve de paiement, lay imprime écran ny preuve de paiement nataonao tany amin'ny parrainao sy ny texte ID ny ahafahan'jareo manao suivi na mijery le détail ny paiement. Raha ohatra nataonao bitcoin ilay izy de mandefa ilay texte ID n'ilay paiement iny ianao any amin'ny izy OneUp atao email ilay izy, manoratra email ohatran'ny manoratra email tsotra iny ianao dia sivana fotsiny eo hoe
can you please activate my account. Rehefa vitanao zany paiement rehetrarehetra dia afaka midemandy an'izay ianao zay fotsiny soratra ataonao can you please activate my account, dia here is the details about my payment. Dia menao eo le paiement anankiroa, paiement voalohany vidy le produit, dia paiement faharoa lay frais d'administration. Zay tsotra kely izy, raha ohatra tsy hainao izy dia mifandray amin'ny parrain ianao na mifandray amiko dia raha ohatra tandrify an'le ligne anontaniako fotsiny hoe iza ny parrainao dia raha ohatra tandrify an'ny team miara-miasa aminahy eto antsika eto Madagasikara dia na tsy parrainko na tsy ihany parrainao direct dia afaka ampiko foana ianao amin'izay fomba fandefasana email makany amin'ny izy io anampy zay. Ohatr'izay zany ny atao vita zay dia afaka mijery ianao hoe iza daholo ireo membre, ireto zao misy membre anankiefatra efa activé nazahoako commission tamin'ny izy io anampy, dia normalement tandrify an'ilay raha manao recherche anao tandrify ny elevation dia unpaid, zany hoe olona mbola tsy mi-paye zany dia view programme cliquenao dia miseho ao daholo ireo filiale anao rehetrarehetra, ny hafa misy 161 filiale izy en total efatra tamin'izay no activé ary mino fa maromaro vokatra n'ilay système vaovao izay noforoniko ty dia maromaro ianareo i-activé amin'izay ary zay membre activé rehetrarehetra dia afaka mifandray amiko dia anaovako copie an'ilay système zany hoe les pages du vente fikarotsika tamin'ny alalan'ny Wix, lay ohatran'ity zany misy an'ity forme ty dia mitondra anao makany amin'ny page de vente an'ilay système ka ahafahan'zareo zay olona rehetrarehetra hiditra membre manaraka an'ilay vidéo torolalana maro samihafa sy ireo dingana hitanao ato anatin'ilay blog ohatr'izao. Manam-piaino ny vidéo manaraka indray, ohatr'izay zany ny atao rehefa hividy an'ilay produit ianao.